I loika moa zany raha korotsana ahafantaran'ny maro azy amin'ny artiste azy dia misy aretina ny taiza tokoa izy hatramin'ny nankely azy, asthmatique be izy. Dia raha vao misy ohatran'ny hoe fiovana toetrandro na misy karazana ohatran'ny hoe fihetseham-po na ohatr'izany dia matetika mihetsika le asthme. Dia izy mandeha io sady misy fiovana toetrandro moa le tany Antananarivo na nakaty Mahajanga, dia izay no tena hitany hoe napihetsika ilay fahasemporana be teny an-dalana. Dia hitantsika hoe tonga dia nentina taty amin'ny hôpitaly moa izy dia nanezaka ry zareo tato amin'ny hôpitaly nanao izay hanasitrana anazy fa tsy tratra intsony le ainy fa dia efa izy lasa io. Ny programma zany raha sitrapon'Andriamanitra dia hiaingeto izay ray aman-dreny sy ny ratapo amin'ny anankiray moa ny aty dia andeha mihazo any Antananarivo, andeha avion, andeha roplanina tonga ao Antananarivo amin'ny 3 sasany eo zany izay. Dia miaingo eo moa zany ny razana dia tonga dia eo amin'ny palais de sport ny androany alina sy ny rapitso maraina. Dia rapitso amin'ny ray sasany eo ny miainga ao amin'ny palais de sport indray mankany Antsirabe satria moa izay avany dia mane tokantranonay ny andrasana ny sabotsy tontolo. Dia lahady maraina indray amin'ny 9 ao amin'ny fiangonana Loterana Antsirabe Atapy-Tanàna no hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia alevina ny Ambatobe Tsiafa ny fahafasan-drazanay moa zany.